be tsy ato aza ny tenany satria efa mby amin'ny farany isika tsy haiko ny tian'olotra fisaorana miavaka ho an'ny filompanorona izao atoko izao dia Andriamatoa Andrinila Rajoelina tehaka mavikotsika rehetra azy ary misaorana maromaro no miavaka ihany koa ianareo ray aman-dreny lolavina tampony eto amin'ny tany sy ny firenena izay tonga manome voninahitra izao lanona izao ary dia isaorana manokana ihany koa ianareo tapaka sy namana olona saina rehetra izay nanome voninahitra izao fotoana izao ary ny antoko moa dia tsy resahana intsony fisaorana ao antsika rehetra ny zavatra izay natomboka dia tsy maintsy misy farany mby eo amin'ny farany isika rehetra ianareo sofina maika eno ny avava maika ilaza ka dia hotononoko avy hatrany ny fanambarana izay ho kandida ho amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao. Asifidianaka kosa asifidianaka lamako 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 avinay atabana merci ao anatin'izao famaranana ny vovonam-pirenena izao ao anatin'ny famaranana izao vovonam-pirenena izao dia manapa-kevitra ny antoko tanora malagasy vonona fa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra isy atao amin'ny firenena satria efa tapa-kevitra avokoa ny tompon'andraikitra rehetra manerana ny faritany enina manerana ny faritra 20 ny distrikta 770 ny commune 770 sy 500 ary ny vokotany 7,000 sy 1 alina koa rehefa ny fanakalo hevitra nandinika lalina sy namakafaka ary nandanjalanja sy nanadiady dia nanapa-kevitra fa anolotra kandida ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy izao kandida izay mifanarahana sy iarahana amin'ireo antoko politika maro ireo vondrona sy fikambanana ary olon-tsotra mpanohana koa kandida tokana no atolotra ho vidin'ny vahoaka malagasy ary kandida hanohy ny asa natomboko ny filoha Andrinila Rajoelina. Tiaka mafibelo e! Noho izany atolotry ny antoko tanora malagasy vonona ho filoham-pirenena amin'ny repoblika fahaefatra Andriamatoa Razafindravahy Etikara.
isika rehetra tsy maintsy mandresy tompo klasy tompo vavy ny teny voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika fa izy no mandahatra ny zava-drehetra. Faharoa, miarabantsika mpikambana rehetra ato amin'ny antoko politika tanora malagasy vonona ihany koa fa tanteraka soamatsara atsakany sy andavany ity vovonam-pirenena ity makasitraka anareo re misaotra tiagabe sy antoko politika ary koa ianareo rehetra olon-tsotra tontolony izay nombon-kevitra tamin'izao fanapahan-kevitra manandanja izao ampanatretena no andraisako izao fanoloranareo ny tenako izao ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary makatelina sy makasitraka antsika rehetra manatrika izao fivonana izao isika hita maso manomboka amin'ny lehibe indrindra hatrany amin'ny kely indrindra isanambaratongany isika rehetra tsy hita maso ihany koa manaraka ihany ampitiavana ambavaka izao fotoan-dehibe izao manerana ny nosy amin'ny fitokisana izay napetrakareo tamiko tsy ho adino ary akasitrahana tanteraka ireo rehetra nanangana ity antoko ity satria ny zava-rehetra tompo klasy tompo vavy dia misy loharano nipoirany daholo fantatro fa ao am-potsika tsirairay indraindray ara marary indraindray mirefitrefitra afo miredareda ny fitiavantsika an'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay mpanorona ity antoko ity sy nitarika ny fanovana tamin'ny taona 2024 fantatro ny fanetretena lehibe nasehony raha nanaiky tsy rotsaka hofidiana ka nanehoana ny fitiavan-tanindrazana ho ambony mihoatra lavitra ny tombontsoan'ny tenany eto dia raha sitrakareo mangataka amintsika rehetra aho ho fankasitrahana izany lehilahy izany mba hitsangana sy hitehaka mafy be eny ary tompo klasy tompo vavy izao zay mijoro manoloana anareo dia mahatsapa ny alebean'ny andraikitra sy ny fanampy apetratsika ho an'ny hoavin'ny Madagasikara tanindrazana malalatsika tsapako tsara ny fitokisana napetrakareo tamiko ary manambara amintsika ny tenako androany fa isika dia tsy maintsy mandresy isika rehetra mandresy ny fahantrana mandresy ny tsy fanananasa mandresy ny kolikoly mandresy ny fitiavatena mandresy ny tsirarina ary mandresy ny aizina satria hipotra ny mazava isika rehetra vonina hiary asa sy fametanana amintsika rehetra ao na olon-tsotra na mpandraraha na fikambanana na antoko politika na vondrokely samihafa hiary asa isika rehetra hiary amin'ny salahy ary hiary fanometanana ka hanao piralaminala ianareo tokiko ary izao tokonareo tena mampeloko ho anareo tantsaha manome toky anareo aho fa hiary asa akaiky isika ho tanterahantsika ny
fampitomboana avy roa eny ny velaran-tany rehetra ho volena atao anatin'ny fotoana fohy ka tsy anafatra intsony reny vary eny sika fa ny anondrana indray no tanjony. Raha ampandroso firenena isika dia mila ihany koa ny tontolo ny fandrarahana matanjaka sy mivelatra koa ampirisika sy anampy anareo mpandraraha malagasy ny tenako mba ahafahan'ny orinasa malagasy rehetra tsy akanavaka miroborobo. Fanampy lehibe fanapetsaka ihany koa ny fametrahana ny énergie renouvelable any amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Ho tanterahana atao anatin'ny fotoana fohy izany ka mba ahafahana mampidina hatrany amin'ny 10 isan-jato ny vidin'ny jiro eny amin'ireny faritra rehetra ireny. Isika menakavy ary isika rehetra ahoana tsara hoe fanampy tsy maintsy apetraka ihany koa ny famoronana asa ho an'ny tanora ka asa hatrany amin'ny roetsy ao anatin'ny fotoana fohy ny tanjona. Mbola ho amafisina ny fanampiana ny tontolo ny fanatanjahantena indrindra fa ireo atleta malagasy ary toy izany koa ny eo amin'ny lafiny kolontsaina sy ny kanto. Hitsinjo manokana an'ireo izay tena marofokoa ny tenako ary ametraka laminasa matipaika ny amin'izany indrindrindrindra ny fandriampahalemana, ny fahasalamana ary ny fampianarana. Ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity dia tsy maintsy aingana any amin'ny fototra ary iainga any amin'ny fototra ka hanomezantsika asiny ireo mpitondra isan'ambaratongany indrindrindrindra ireo ben'ny tanàna. Izany dia tsy ijerentsika tavan'olona fa izay rehetra vonona dia namantsika avokoa. Sombosombony amin'ny fanamby sy ny asa vaventy maro miandry antsika ihany izany voalaza rehetra izany fa ny fanatonako anareo mivantana sy ny fanakalozan-kevitra izay isy eo amintsika no tena maritra marina laminasa rehetra miandry antsika. Tsy ho ela dia hitetin'ny faritra rehetra eto Madagasikara tsika na avy any avaratra vonina iainanareo ny tenako ary vonina hanatanteraka sy hanandratra avo ny etaetany maro anisy satria ny firaisan-kina no hitondratsika ho any amin'ny fandresena. Noho izany dia ametraka ny vondrokerina plateforme isika ka manasa atsika rehetra, manasa atsika rehetra hiditra re sy hanatevina izany mba ahafahantsika miara-manatratra ireo tanjona napetraka mba hampandrosoana marina, mba hampandrosoana marina ity nosy malalatsika ity. Dingana voalohany izay ny vita fa betsaka ny asa manoloana atsika ka manomboka androany ary mialatsiny teny kely an'ity any efa miforotra efa namorotra akanjo sady anareo TGV fa manomboka androany ary afireto ny tanan'akanjo raiso ny angady, raiso ny apinga fa isika rehetra tsy maintsy mitondra amin'izany rehetra izany
dia mizotra makany amin'ny fandresena isika rehetra. Anatsara sy anatevina nefa misy isika ary anorona sy anangana trany amin'ny alalan'ny arentsika ihany dia ahafahantsika manafaka ny fahantrana ary manatsara ny fiainam-bahoaka sy ny olom-pirenena tsirairay avy. Izao ianao isika rehetra dia resy lahatra tanteraka fa tena androso ary tafity Madagasikara. Isika rehetra ny adidono tsy an'olon-dratsy koa manome toky anareo sady aho fa ny tsara rehetra ato amiko ary ny fitiavana sy ny fatahorana n'Andriamanitra no ibaiko ahy sy hoentiko anatanterahana ny andraikitra lehibe miandry ahy. Raha fitiava-tanindrazana no nibaiko ny fanapahan-kevitra ny raisin'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina anavotana ny firenena ary koa nanapahany-hevitra ny tsy latsaka amin'ny fifidianana dia ny fitiava-tanindrazana ihany koa no anekeko izao Razafintava Edgar ho kandida ho filoham-pirenena ny Repoblika faha-efatra. Matoky anareo matoky ary tena matoky mananareo ihany koa aho. Isika rehetra miaraka tsy maintsy mandresy. Misoratra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy.